marina tsy azo afenina amin'ny fanampenam-bavany tsy fahombiazana, tsy azo afenina intsony ny vokatry ny tsy fahombiazany ny fitantanana ny raharam-pirenena ankehitriny. Difotra tanteraka ao anatin'izany tsy fahaiza mitantana izany ny mpitondra, ka tsy mahagaga raha vontsy tavanandro daholo sisa ny famahana ny olana misy eto amin'ny firenena. Ireny vahaolana vontsy tavanandro rehetra ireny izay arahany oeraoera ny filoham-pirenena dia azo adika avy hatrany fa tsy misy programa matotra ifatoan'ny mpitondra, indrindra ny filoha, ka izany no mahatonga azy manana fotoana lanina amin'ny oeraoera idiseroa. Nankaiza daholo ireo mpiara-miasa aminy, ny prime ministre sy ny ministra, no tsy maintsy izy foana no miseho amin'izay asa tsotra tokony ho vitan'ny sasany. Koa ho gaga ary ve isika raha toka fanoliana andraikitra no tena talitany'ity fitondrana ity eo amin'ireo tsy fambiazana rehetra izay mandetika ny vahoaka any anatin'ny fahantrana lalina izao. Midangana ny vidim-piainana ary tsy takatry ny sarababem-bahoaka intsony ny vidin'ireo sakafo sy ny kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Kanefa dia fanafarambary sy simenitra no vahaolana hitan'ny mpitondra. Izay mariny fa tsy mahavaha ny tena olana no voamaika aza mamono ireo tantsaha malagasy mpamokabary. Simba daholo ny akamaroany lalana, kanefa tsy misy vahaolana mazavy ireny. Ny ben'ny tanàna Antananarivo aza moa dia masamy laza fa tsy andraikiny ny manamboatra ny lalana simba eto Antananarivo. Fa andraikitriza izany. Fon'ny Filomary Karavalomanana ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia ny komina ny tantanany tamin'izany no nanamboatra ny lalana eo Anosy manoloana ny Saint Michel izay mbola tsy miova mihitsy hatramin'izao. Toy izay ihany koa ny lalana eny amin'ny 67 hektara Ampasikiny. Tsy nisy fanoliana andraikitra fa tena tompon'andraikitra mahafantatra ny andraikiny no nitondra. Tao anatin'ny andro maromaro dia nizaka ny vokatry ny andro ratsiny teto amintsika. Betsaka ireo malagasy no lasa traboiny tsy fidiny satria tondraky ny rano ny trano fonenan'izy ireo. Na dia nisy aza nandao ny tranony namonjy ireny toerana fandraisana traboiny ireny dia betsaka ihany no tsy sanandao ny tranony fa matahotra sao dia misy mandroba indray ny fananana kely ao an-trano. Na dia tsapy izao aza fa tsy ara-pahasalamana ny mijanona ao amin'ireny trano fonenana feno rano ireny izay tena mitera-doza ihany koa. Izany hoe tsy misy fandriam-pahalemana na dia ao anatin'ny fotoanany sarotra aza. Tsy nahitana fandraisana andraikitra mivantana ny mpitandro ny filaminana nefa izany, fa dia ireo olona sahirana ireo no miaro ny fananany. Ny tena loza aza dia Mahery Lanto Manandafy izay naneho ny hevitra tany amin'ny tambajotra serasera indray no tena olana ho an'ny mpitondra fanjakana. Ny fanontaniana dia ny hoe tsy misy intsony ve ny fahalalana maneho hevitra sa natao sorona izy mba ilazana ireo izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra na ireo izay mitsikeran'ny tsy fahombiazan'ny mpitondra fa didy jadona no misy eto ary tsy misy mahazo maneho hevitra intsony. Mazava ho azy fa tetika anaronana ny tsy fahaiza mitantana daholo ireny. Izany hoe raha matahora no atao amin'ny vahoaka ka na dia hita izao aza fa tsy rariny intsony ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka vokatry ny tsy fahaizan'ny mpitondra dia tsy misy mahazo miteny sy mitsikera. Ary ny tena loza ihany koa dia mbola tsy ampy ny fiampangana azy teny amin'ny polisy fa tsy maintsy nanenjika azy koa ny zandary. Izany no atao hoe raha matahora sy fanaparam-pahefana. Mihevitra ve ny mpitondra fa ho faly amin'ireny tsirariny reny ny malagasy? Mihevitra ve ny mpitondra fa afaka ampanginany malagasy amin'ireny fanenjehana olona milaza ny heviny ireny? Rehefa fanaparam-pahefana toy izao no mitranga dia mazava ho azy fa tsy misy izany demokrasia izany eto. Izay mihitsy no tena tanjon'ny mpitondra satria tsy tafiditra ao anatin'ny fomba fitantanana eto ny demokrasia. Fitondrana miaro tombotsoan'olombitsy no misy eto fa tsy miaro ny tombontsom-bahoaka. Raha mahatsapy izy fa tsy manana ny traikefa rehetra hitondra firenena dia fahendrena no mametra-pialana fa tsy hoe mbola hiady manday efatra indray. Matoa moa masamy teny ireny ny olon'ny fitondrana ity dia mazava ho azy fa didy jadona ihany no ahafahana petraka eo
ary manafoana ny fifandimbiasa-pitondrana. Tsy isy anaiky izany mihitsy raha ny malagasy tonga saina, koa ao gaga ary ve isika raha mametraka izany tsy kelikely ny mpitondra ka fanampenam-bava sy raha matahora anireo izay say mijoro milaza ny marina amin'ny tsy fahombiazan'ny mpitondra aloha no enjena mialoha. Ilaina indray ve no mampatsiahy fa matoa ny malagasy samy teny sy mitsikera ny fitondrana, dia satria ny fomba fiasan'ny mpitondra mihitsy no lesoka be eto. Nampatoriana tamin'ny fampanantenana pôkaty ny vahoaka, ary efa misy manomboka tonga saina. Ireny fampanantenana pôkaty ireny dia lainga avokoa, ka ireo efa mahatsapa fa voafitaka no manomboka sa maneho ny hevitra sy mijoro milaza ny marina. No rebirebena tamin'ny varomora ny olona, ka natao fitaovana nanonganam-panjakana ka roboka tokoa. Aiza ilay vidin'ny varomora sy ny menaka mora no lazaina tamin'izany? Vidim-piainana tsy mitsahatra mitombo ka tsy takatry ny vahoaka no misy amin'izao. Manomboka mahatsapa ny vahoaka ankehitriny fa voafitaka, ka sa manao ireny tsikera samy hafa ireny, indrindra any amin'ny tambajotra serasera, ka izany no antony anenjena ireo izay masamy teny. Raha ny marina dia ny famonjena ireo traboina sy ny fanarenana ireo foto-drafitra sapotika ireo no tokony ilaharam-pahamena ity fitondrana ity, kanefa dia ny fanenjena any Mahery manandafy no niazakazahana maika. Izany aloha tsy mahagaga satria efa fantatra fa tsy de talentan'ity fitondrana ity mihitsy ny tena mijery izay maharary ny vahoaka. Raha fitina ny zavatra nitranga tao anatin'ny 2 andro izao dia izao: voalohany aloha dia atao fitaovana politika ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana mba hanaovana raha matahora ary anampenam-bava ireo izay samy teny ny tsy fahombiazan'ny fitondrana. Faharoa, ezaina avily lalana ny saim-bahoaka izay efa mimenomenona mba tsy hifantoka loatra amin'ireo fahavoazana izay vao maika na baribary ny tondra-drano izay intany atra tamin'ny faritra maro toy ny faratsy ny lalana, delestazy tsy misy farany sy ny sisa. Ny fahatelo farany dia tsy manana vahaolana maharitra ny mpitondra, fa vahaolana vonjy tavanandro no arosiny ny vahoaka. Koa mihevitra ary ve ny mpitondra fa vahaolana ny fanampenam-bava? Fa ahoana marina e! Ahoana marina e!